Ho aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Tsara resaka mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Tsara resaka mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Izany indray no asongadiny mofinainantsika anio bokin'ny Eksodosy 7:30. Ny andininy 2:20 hatramin'ny 7:20 farany. Andevaka itsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary ho Mosesy tamin'i Jehovah indro fa ianao milaza amiko hoe ento miakatra ity firenena ity, ary ianao tsy mbola nampahafantatra ahy izay rahanao hiaraka amiko, kanefa ianao efa nilaza hoe mahalala anao tokoa aho, ary efa nahita fiteo maso koa ianao. Koa ankehitriny raha mahita fiteo masonao aho dia ampahafantaro ny lalànao, ahalalako anao mba ahitako fity eo masonao, ary hevero fa olonao ity firenena ity. Dia hoy izy: ny tavako no andeha dia hanome anao fitsaharana aho. Fa ho Mosesy taminy: raha tsy handeha ny tavanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala ty. Fa inona nefa no ahafantarana fa nahita fiteo masonao aho sy ny olonao? Moa tsy amin'ny andehananao miaraka aminay va? Dia ho voavaka amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany izahay, dia izaho sy ny olonao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: izao zavatra nolazainao izao dia ataoko tokoa, fa ahita fity eo masoko ianao ary mahalala anao tokoa aho. Ary hoy Mosesy: mba ampahitao ny voninahitrao aho. Fa ho kosa Jehovah: izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka anonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao. Fa hiantra izay hiantrako aho, ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Ary ho koa izy: tsy mahazo mahita ny tavako ianao, fa tsy misy olona mahita ka ho velona. Dia hoy Jehovah: indro misy fitoerana eto anilako dia hijanona eo ambonin'ny aram-bato ianao. Koa raha mandalo ny voninahitro dia ataoko eo antsefaky ny aram-bato ianao, ka hosaronako ny tanako ianao mandra-pandaloko. Dia hanaisitra ny tanako aho ka ahita ny vohoko ianao, fa ny tavako tsy ho hita. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tsara resaka mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Arak'izany ry havako malala dia tena fifaneraserana, lalina miorom-paka teo amin'Andriamanitra sy Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Dinidiniky ny mpianaka, ny mpirahalahy, ny filazan'ny soratra masina azy eto. Raha mamaky kely tsika eo amin'ny 9:40 dia ambara mihitsy fa dinidiniky ny mpisakaiza no nataon'i Jehovah sy Mosesy. Ary Jehovah ny teny nifanatrika tamin'i Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany, hoy ny voalaza. Nomena baiko manko i Mosesy hitondra ny zanak'Israely hiakatra ho any an-tany Kanana, ilay tany efa nampanantenan'Andriamanitra. Hitantsika izany eo amin'ny andininy 2:30, ny andininy 4:30 manao hoe: mandehana ankehitriny ka ento ny olona ho any amin'izay efa nolazaiko taminao. Eo anatrehan'izany dia manana anjara toerana lehibe amin'ity fitondrana ny vahoaka Israely hiakatra ho any an-tany Kanana ity, ilay fifandraisana velona eo amin'Andriamanitra sy ny mpanompony.
tena hitantsika fa tsara resaka mihitsy i Mosesy sy ny tompo Andriamanitra, ary dia afaka miantaanta miangotongoty eny miady varotra sy mandady rarina eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy Mosesy hitantsika eto. Vokatr'izany dia ampahitan'Andriamanitra ny voninahiny izy. Misy eo amin'ny endrika maro samihafa izany voninahitr'Andriamanitra ampahitany amin'ny Mosesy mpanompony izay azo nitokiana izany. Eto aloha dia mampananten'Andriamanitra fa ny tavany no andeha hiaraka amin'ny Mosesy hitondra ireo vahoaka ireo hiakatra ho any amin'ny tany Kanana. Raha nanontany i Mosesy hoe iza no hiaraka hitondra amiko an'ireo vahoaka ireo, mavesatra loatra ireo, be loatra ireo olo ireo, tsy ho vitako zasa amirery zany, ahoana ny ahavitako an'izany? Dia ny tompo Andriamanitra no namaly azy manao hoe amin'ny 4:12, ny tavako no andeha. Tavan'Andriamanitra izay raha jerentsika ohatra ao amin'ny Eksodosy any toko fa 13, Eksodosy toko fa 13, ny 2:20, dia hitantsika fa io tavan'Andriamanitra io dia anjelin'Andriamanitra misolo tenan'Andriamanitra mihitsy. Eksodosy toko fa 13, ny 2:20 manao hoe indro izaho aniraka anjely eo anoloanao, hiaro anao any an-dalana sy hitondra anao any amin'ny fitoerana izay namboariko. Tena lay anjely misolo tenan'Andriamanitra, Andriamanitra mihitsy no hiara-dalana amin'ny Mosesy, ka dia ho marina aminy mihitsy zany ny tsodrano manao hoe ampamirapiratra ny tavako aminao. Fa tsy izany ihany, fa hitantsika eto koa fa dia ahita fity eo anatrehan'Andriamanitra i Mosesy. Ny teny hoe ahita fity dia ady varotra nataon'i Mosesy hoe mba mahita fity eo anatrehanao ve, ampahitao fity eo anatrehanao dia indro Andriamanitra amin'ny teny ataoko mahita fity eo anatrehako ianao. Tena voambolana miverina matetika ato anatin'ity mofinainy mihitsy zany. Le hoe mahita fity dia mahita ny fahatsarana rehetra avy amin'Andriamanitra eo amin'ny 7:12 hoe izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka anonona ny anaran'i Jehova eo anatrehanao. Vokatr'ilay fifandraisana lalina tena efa fanekena miorina mihitsy eo amin'ny Jehova Andriamanitra sy Mosesy mpanompony, dia indro ampandalo ny fahatsarany rehetra Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa tena ambarany eo mihitsy hoe mba ampahitao ny voninahitra ao dia tena miteny Andriamanitra ampahitako ianao. Tsy mendrika ny olona rehetra zany, tsy ny olona rehetra ny mahita ny voninahitro, fa ianao. No ianao tsara resaka amiko, no ianao vita fanekena amiko, ataoko mahita ianao. Ny voninahitr'Andriamanitra dia lehibe loatra. Ny voninahitr'Andriamanitra dia izay ampahitan'Andriamanitra antsika. Ary reto dia hitantsika fa noho izany halehiben'ny voninahitr'Andriamanitra izany dia ampahany ihany, ampahany kely amin'io no ampahitanany Mosesy mba hiantoka ny fitondrana ny vahoaka hiakatra ho any amin'ny tany fampanantenany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, manana ny rehetra ilain'Andriamanitra amin'ny fanatanterahana ny asantsika, ny fanompoana izay nomeny antsika. Manana ny ampy rehetra Andriamanitra, ny tavany, ny fahatsarany, ny voninahiny, tena miantoka feno ny asa izay ataontsika. Ny fanontaniana izay apetraka amintsika mpanompon'Andriamanitra rehetra, atsika zanak'Andriamanitra rehetra, atsika mangetaeta ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahatsarany, moventsika tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Move isika tsara
resaka amin'Andriamanitra. Moa ve azo antoka ny fifandraisantsika am-panahy amin'ilay Andriamanitra izay efa nifidy sy niantso antsika. Andriamanitra ry havako, tsy miaro zava-tsoa an'izay matahotra azy. Vonina mandrakariva izy, fa ho antsika kosa katsao alohan'ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Eto anontanian'i Mosesy an Jehova mihitsy, inona ny planina anao Andriamanitra? Dia tena hazavain'Andriamanitra tamin'i Mosesy ny planinany, ny hitondrany ireo vahoaka ireo. Arak'izany dia mahazo toky ny andaniny sy ny ankilany, tsara resaka ka azo antoka ny fitahiana, ny fiahiana ho azy ireo. Raha tonga tetỳ ambonin'ny tany Jesosy dia nampanantena antsika izy, fa zao avy izy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Fanapahan-kevitra efa vonona ny an'Andriamanitra. Fanapahan-kevitra efa nanaovana dingana mialoha ny an'i Kristy ilay tonga tetỳ amin'izao tontolo izao, hamonjy izao tontolo izao, fa ny andrasany sisa dia ny aminao. Vonona ve ianao tsara fifandraisana? Manahoana ny fifandraisanao aminy? Manahoana ny fahatokiny anao? Azo ny antenaina amin'ny lafiny rehetra ve ianao? Azo antoka ve ny fifidianany anao, ny fahatokiny anao amin'ny fanompony? Raha tanteraka izany, manan-javatsoa ary tsy horon-javatsoa mihitsy aza ho anao Andriamanitra. Ataovy tsara ny fifandraisanao aminy. Ataovy tsara resaka amin'Andriamanitra, fa izy mihitsy no ampidina ny andro rahona eo amin'ny varavarany trano lainao dia ahita ny voninahiny ianao. N'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Endre mahatalanjon'Andriamanitra ny herinao sy ny asanao aminay. Ianao na dia Andriamanitra aza dia tonga olombelona. Ianao na dia manana ny fiandrianana rehetra, ny fiandrianana feno aza, dia mampamirapiratra ny tavanao aminay. Izay kosa Tompo dia manolotra ny fanomponay, ny fanekenay, ny fanarahanay anao, fa ho any amin'iza moa zahay, fa ho aminao no misy fiainana mandrakizay. Amin'ny tean'io ity dia mahatsiaro ambavaka manokana izay Tompo, ireo mpanomponao rehetra nofidinao hanana andraikitra amin'ny fitoriana ny filazantsara, amin'ny fijoroana vavolombelona, hiasa sy hanompo eo anivon'ny fiangonana, na aiza na aiza, na iza na iza. Indrindra ny eto anivon'ny sahany FJKM mitondra ambavaka ireo mpitandrina maro be, ireo mpitandrina mitondra fiangonana, ireo evanjelistra, ireo miasa ao amin'ny birao, ireo amin'ny ambaratongan-drafitra samihafa, entinay ambavaka, ireo misionera maro samihafa, entinay ambavaka, ny mpiandry, ny katekista, ny mpitory-teny, ireo rehetra nandray antso taminao, mba ho tsara fifandraisana aminao Andriamanitra, hiantoka ny fampandrosoana ny teninao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy ilay Tompo ny fiantsoana, anaovanay izany vavaka izany misaotra Tompo. Amen.